vahintsika androany dia vahiny miisa roa. Ato akavana koa ny jeneraly Ramakavelo Désiré Philippe, jeneraly misotro ronono, mpandalina tantara, mpanabe ihany koa. Miarabanao jeneraly. Dia faly miarabanao, dia faly miaraba ihany koa ny fandarana izay ataonareo, dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana. Ato akaviako ramatoa ary misy Noro Vololona Razafindrakoto, mpitsara efa misotro ronono ihany koa, ary ministry ny fitsarana teo aloha. Miarabanao tompoko. Miarabanao koa, miarabanao koa jeneraly, miaraba ny mpanaraka ny fandarana rehetra. Resaka kolokolo sika, niady amin'ny kolokolo ny zava-misy amin'izany kolokolo zany eto Madagascar, satria samy matsapa ny rehetra fa sakana ho an'ny fampandrosoana n'ity fireneny ity izany kolokolo zany. Andeha aloha hiaingatsika ity kabary ny ministry ny fitsarana ity, afahantsika rehetra mahazo hevitra hoe sahala amin'ny ahoana izany resaka kolokolo zany eto Madagascar. Ho an'ny ministry ny fitsarana ambany fahabemasy, fahotana ny corruption, fahotana ny corruption, fahotana corruption. Eny ary inona rahantsika teo iny ny kabary nandriamatoa ministra naverimberiny mihitsy tao anatin'iny hoe fahotana ny kolikoly, fahotana ny kolikoly, ary nisy tenin'ny soratra masina mihitsy moa nolazainy tao. Apetrako angamba ny fanontaniana amin'ny jeneraly hoe sahala amin'ny ahoana ny fahitanao an'izany kolokolo zany eto Madagasikara, ny endrika mety sehoana izany kolokolo zany. Ny alo zava-dehibe ilay fanontaniana, fa ny alo raha vao miteny izany kolokolo zany ka dia ny voalohany indrindra ny fanaovana ny tsy fahamarinana, tsy fanajana lalàna, fanososena ataoko hoe lalam-panorenana, fanososena ny lalàna velona rehetra any ny fototry ny kolokolo toko. Ka petraka amin'ny fanontaniana, mbola misy hoe fanajana lalam-panorenana eto Madagasikara, mbola misy hoe fanajana lalàna eto Madagasikara, mbola hoe lasa ny eritreritra mihitsy ianao hoe ngamba tonga amin'le nde mba ataoko hoe teny vazovazy. Raha misy ny ataony fa hoe fanjakany baroa eto Madagasikara misy azy, ny antony noho ny kolikoly. Zany tokony ho tonga an-tsaintsika izany. So dia finaritra fotsiny tsika miteny hoe fanjakany baroa, eto ny misy ny atao hoe fanjakany baroa. Ary manaka izany fa ny teny soratra masina ihany moa ianao teo. Finoana tsy arahan'asa toko foana, ary ny kabary na ataona tahaka n'inona ka tsisy fanatanterahana dia zava-poana. Eto haitsika mihitsy no miresaka, haitsika ny miteny, haitsika ny mampanantena, fa vao mainka mikorosoana ny firenena. Misy ahoana ny fahitanao an'izay hoe endriky ny kolokolo sy ny fisian'ny kolokolo eto Madagasikara zay? Misaotra ny fanontaniana. Raha vao resaka moatsika hoe fisian'ny kolokolo eto Madagasikara, dia angamba tsy zava-baovao amintsika zany. Saringy efa nanomboka taona maro ny efa nisy. Fa amin'izao fotoana izao zany izy dia vao maika tena hitantsika ary tsapantsika. Tsapanareo, tsapany vahoaka iray manontolo. Hoe vao maika tena miakatra hatrany an-trano foana. Za moa raha miteny an'izany tsy ny tenako no miteny fa ny olona sy ny vahoaka no milaza izay hoe tena tafahoatra ary efa tena mila tsy ho zakany lotso. Ao anatin'izany raha mameno sy firaisan-karazany ny société civile, ny marodrefy rehetra izay hita dia voalasa fa tena zava-doza mihitsy ary tena manerana any Madagasikara manontolo amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy. Zay zany tena hoe zava-misy ary tsy azo tapenana ny maso fa io ary zao ny ministra Perinasa miteny an'izany. Ary izy tsy hoe amin'ny sehatra anankiray fa tena généralisé amin'izao fotoana izao. Généralisé. Ary tsy vitany hoe généralisé fa tena tonga amin'ny sehatra tena hatrany afaratapony ka hatrany amin'ny fahefana ambany indrindra. Satria raha miteny manko tsika hoe kolokolo ange dia inona ny atao hoe kolokolo, misy namako izay miteny zao anankiray ampitsara izy efa tsy Perinasa intsony izy hoe zaho izy raha misy hoe kolokolo ny ao izy risoriso. Aleoko izy miteny hoe risoriso. Samy manana fomba fijeriny moa. Fa raha miteny kolokolo ange ianao dia hoe iza moa no manao kolokolo dia hoe ny olona
nomena fahefana, manana fahefana na amin'inona na amin'inony zany tsy resaka hoe firenena fotsiny fa fanafengonina koa nge ao anatin'izany. Nomena fahefana dia manararoatra n'iny fahefana nomena iny akana tombony zay tsy tokony ho raisiny, vola, zavatra, avantage sisisy tsy marina dia tokony janona treo zany hoe raha ohatra ka mpiasa mpanjakana dia ty ny karamako dia tokony izay le izy. Fa le hoe kolokolona risorisy dia hoe tsy mijanona amin'izay le izy fa mitady zavatra hafa ambonin'iny izay tokony raisiny, izay azo amin'ny tsy fahamarinana, azo amin'ny fanambakana, azo amin'ny fampiasana ny fahefana eo ny indice de perception ny kolokolo eto amintsika raha navoaka ny Transparency International 920 firenena 700 ny firenena 20 zany Madagascar. Amin'izay fisina kolokolo zay ary io tao anatin'ny 5 taona tsy dia mihetsika be fa eo amin'ny 5 4 9 eo zay indice de perception na resaka kolokolo zay tsy tena hitako moa le andiana le indice de perception fa zay ilazako azy. Ny dikan'izay dia hoe tena mbola feno le kolokolo eto amintsika. Tena asanareo afaka manome hoe inona ny tena antony mahatonga an'io kolokolo io eto amintsika. Ny aloha ny fahitako azy dia tsotra tsy mahay mitantana. Rehefa tsy mahay mitantana ianao dia manao tsy fanao, ary raha vao manao tsy fanao dia izay midiran'ilay kolokolo. Tsy fahaizana mitantana. Ny mahatonga itenen'izany mantsy dia izao. Za dia efa tany amin'ny repiblika voalohany no miasa ary mba nanana ny toerana nisy ahy. Hitako ny repiblika voalohany miasa tamin'ny repiblika faharoa mbola perinasa, ny repiblika fahatelo, repiblika fahaefatra ty mbola velonaina. Ary ny anisan'ny zavatra hoe fianarana nanaovako fandalinana dia ny fandalinana tantara. Anisan'izany ny tantaram-pirenentsika. Afaka manao fampitahtsara zany hoe nanahoana moa Madagascar tamin'ny repiblika voalohany, nanahoana Madagascar tamin'ny repiblika faharoa, nanahoana Madagascar tamin'ny repiblika fahatelo ary manahoana Madagascar amin'izao repiblika fahaefatra zao. Dia noho izay mampandalina tantara zay no jijako tsy ampiampahambana fa mbola tsy nikoroso fahanoto zao ty firenena malagasy ty. Raha tany amin'ny repiblika voalohany rehefa niverina ny atao hoe fahaleovan-tena, anisan'ny sangany taty amin'ny continent africain Madagascar. Teo amin'ny repiblika faharoa mbola teo eo fa rehefa tonga le repiblika fahaefatra any amin'ny rambony fahatsimbalohany. Raha tany amin'ny lohantsika tamin'ny repiblika voalohany aty amin'ny rambontsika aty amin'ny repiblika fahaefatra. Zany tsy sanatry ny vavala dia indrena fanaratsiana. Fa tena hitanao mihitsy zavatra anankiray fotsiny lezaiko anareo tadidiko tsara ny tenin'ny président Tsarana nanatika an'ilay atao hoe grand rapport tamin'ny premier république volana novambra ny fanaovana an'izy io. Zao tsara ny tenenin'ny président Tsarana tamin'izay. Oako ozy ho fantatrareo ministra fa tsy tokony hifangaro mihitsy ny poste politique sy ny poste technique. Nataoko hoe poste politique io izy dia manomboka amin'ny ministre, directeur de cabinet, secrétaire général sy mpanolo-tsaina manodidina eo. Fa ny poste technique ny directeur généraux, ny directeur ary ny chef de service. Ka na misy fiovana ozy izy ao anivon'ny kabinetra, ny ministre tsy azonareo ovana ny directeur généraux, ny directeur ary ny chef de service fa reo ny miantoka ny fitohizan'ny fandehanany raharaham-pirenena. Zay ny tamin'ny première république. Fa rehefa nanomboka tamin'ny république faharoa tsika dia efa nanomboka ny aly zay fijery zay satria namanamana miaraka piray petsapetsa ao anatin'ny antoko no milaza aminao za efa ministra. Fonja natao ministra ny folo alina. Zavatra voalohany teneniny manodidina mpiara-miasa za esolo directeur de cabinet nao fa io efa tamin'ny andro ministra zao natsoko le directeur de cabinet zao tsy nanendry tena ianao fa nitendrena mametraka fitokisana aminao satria ianao ny mahafantatra ny antsipriny zavatra mitangato. Fa raha vao mamitaka andray mandeha ianao dia miala inona tokoa za tsy nanala azy tonga amin'izay ahita raha ianao monsieur le ministre mitazona fa io nge tamin'ny andro zao zavatra nisy anankiray fotsiny tsaroko aminao ny resaka facture.
zany hoe nisy zavatra ny fanarana tamin'ny mpandrarà dia niteny amiko le directeur de cabinet io monsieur le ministre zavatra ohatran'izao mazava tonga le olona efa elany monsieur le ministre mbola tsy voalofona ny volanay tsy hatramin'izao valy ny teny eny ndana amin'ny tory zay fotsiny valiny dia ndana mivoaka tsy mbola nisy mihitsy niaraka mpanora raha niaraka tamin'ny ministèrany folo alina tamin'ny fotoanandro tamin'izaho ministre ka mitory anay tsy efa mijany keo tao amin'ny neufomata efa tale généraly neufomata ofitsy malagasy de tabac le secrétaire atao vao tonga mihitsy dia maliny aza mba mitazona an'io fa io voatrodraohatran'izao vehivavy le izy ohatra nataoko tamin'le directeur de cabinet ko tany ministère ny teneniko taminy isaky ny tonga miprésenter le facture sy namany le ramatoa zao foana ny ataonany io ny atale généraly ohatran'izao fandehan'io tonga indray mipitakotra osa le anay ohatran'izao mbola tsy voaloha monsieur le DG zao valiny ndana mitory tsy mbola nisy na iray aza ny mitory satria risoriso zavatra maloto daholo io sur facturation daholo tsy mahagaga tamin'ny fotoanandroko talohany nandraisako neufomata raha hoe en déficit de 3 milliards sinon un peu plus ny déficit ndraisy io nandray na tonga tale généraly ny antony de ohatran'izany zay zany izy fahitako azy voalohany indrindra aloha le fomba fisainana tsika lasa mirefarefa le izy manko le kolokolo zany ohatrany hoe zavatra manitona be manitona le izy satria mba te hanakarena ohatra ny namanako mba te hanana 4-4 mba te hanana V8 mba te hanana villa ohatran'izay nefany le karama raisinao isam-bolana tsy afaka zaonao an'izay zavatra izay dia ny olona koa ny vahoaka mihitsy koa efa niteza ohatrany lasa nitezaina tamin'izay hoe anao zavatra ianao zao any amin'ny birao dia anao mitraka kely aloha zay nge le mametraka kely aloha fa tena ohatra lasa tena lasa lozika amintsika lasa fiainana mihitsy le izy dia lasa fisainana mihitsy le kolokolo raha eto amin'ny firenetsika anjerevana fa ao anatin'izay ao teneniko hoe mampatonga lizy zao dia ao anatin'izay tsy fampiny vola tsy fampiny ny fahantrana zany ao anatiny zay ke afenifenina foana matetika fa zay le zavatra hoe ka rehefa mahantra be ary le olona ke dia mitady zavatra izy amelomany vady aman-janany azahoany tomobile mba azahoany villa ohatry ny olona rehetrarehetra mba azahoany arena amin'ny olombelona zay nge le izy dia zao ny manam-pahefana miverina amin'le tamin'ny voalohany ararotiny le olona manana fahefana koa zay zavatra zay vidiny ny olona zay fantany fa azony ampiasaina tsy azony rahana anao zay tiany atao dia hitanefa reny olona reny samy mahita nge samy mijery daholo mijery fotsiny satria amin'ny tanora zao tsy gaga mihitsy tsika hoe vao maika tena tombo be mihitsy le resaka corruption satria corruption nge ao anatin'izany ny trafic d'influence raha iresaka tsika hoe corruption ao anatin'izany ny trafic d'influence ao anatin'izany ny fanodikodonana volam-bahoaka ny klasina ao anatiny atao hoe corruption ihany koa kolokolo ihany koa dia reny rehetrarehetra reny hitanareo fa darokely mity tsara resaka concours zao tsy miresaka afa-tsy ny tena fitsarana aloha ny tena resaka satria tao ny milieu initial hoe any amin'ny tolon'ny fitsarana ke tsy nyresaka raha-pitsarana fotsiny tsy nyresaka raha-pitsarana fotsiny mety isiny ny kolokolo fa hitanareo tsara ngamba tamin'ny androko nisy ny concours zay nandidiko ny suspension vao manoka vao hiditra ho tsara dia fa misy sady ny kolokolo amin'ny fampidirana ny mpianatra zay hiditra tao amin'ny école nationale magistrature nefa izy mitsara ny kolokolo fantatrareo ngamba matomo ny teneninareo teo le izy zany ny anisan'ny natonga tamin'ny 2018 nandidy ny suspension ny concours niditra tao amin'ny école nationale magistrature et décret raha tsy diso 2018 an'keo ianao dia miteny hoe misy réseau tambazotra mihitsy fanaovana kolokolo amin'ny fitsarana ka vonandray ny toerana maministra mihitsy angamba dia zay angamba aloha ny maître mot lancevako voalohany hoe zany ke firy taona tato amin'ny fitsarana fantatro nge mpiasa fitsarana ty fantatro nge fomba fiasanareo rehetrarehetra dia tsy vita ne mpiasa tao amin'ny fitsarana fotsiny fa
tao amin'ny école nationale de la magistrature nandritry ny mois folo taona zany hoe nampianatra an'ireo kababiazan'ireo mpitsara reo azoko tenenina hoe mahafantatra an'ireo satria tsy directeur fotsiny atao fa sady mpampianatra ihany koa ary zay no nampatonga amin'ny teny hoe fantatra ane fomba fiasanareo e aiko ane ary fantatro nge fa misy réseau mihitsy tamreny teny azany mihitsy tena teny azany mihitsy avonandray ny asako maministra misy réseau ina le réseau manomboka any amin'ny police officier de police judiciaire police ny gendarme de miakatra makaty amin'ny fitsarana de mifandray amin'ny avocat zay nge tsy mino nge ny olona amin'ny zavatra ohatra zany ka tsy mahita za raha tsy mandray fa tena zay le izy de miainga avy any de ahoana no ampalahelo be nge le izy ary zay ny teneko tam'ireny hitako ary fantatro fa misy réseau ato ary fantatro reo zavatra reo za moa vetivety teo amin'ny fitsarana fa de hitanareo hoe zany zava-misy zany ary miaina zany miresaka moa tsika ny fitsarana satria raha ny lalàna ito Madagascar zany ny fitoroana rehetra de mandalo bien consensus de any amin'ny fitsarana ihany ny hafarany nefa ao anatin'le tontolon'ny fitsarana ny tena hoe anisany ny fanadihadina natao zao de anisany tena betsaka ny tahany kolokolo ao ministèren'ny fitsaranao asa JENERALY RAMAKAVELO hoe ahoana ny fijerinao any resaka fanomezana tombon-dany favoritisme moa zany na hoe mety resaka tsindry mipetraka amin'ny fitsarana na ihany ko hoe ny resaka tsy maty manota eto amintsika le izy any anisany tena malaza eritseritsy indrindra amin'izao vanim-potoana zao ny ahy zany za tsy olonao amin'ny fitsarana fa za mijery ny zava-misy ahoana ny enonao fa ao anatina ataoko hoe anatina lalam-pandrena anatina lalàna fototra mazava tsara ny voalazao fa ny olona manana zo-pirenena vahiny tsy tokony hilatsaka ho filoha-pirenena ao anatiny nge zany fa za tsy mamolony de ahoana ny ahitan'ny fitsarana ahafahan'ny fitsarana amin'ny teny hoe mety io fa mahazo milatsaka izy de tonga any amin'le fitsarana anankiray indray ny mpanara-maso ny fahafanajana ny lalam-pandrena mety io ino ary natanao anatin'izany nefa voalaza anaty lalam-pandrena fa tsy mety efa voalaza ao anatin'izay nye fa de ambana fa za zany tena miala tsiny eto anatin'ny tianabaviko ity ao amin'ny fitsarana fa raha misy mahapotika ny firenetsika de ny fitsarana miala tsiny atoko ny fitsarana satria izy manaiky lembenana zao JENERALY tsy fandahantsany akory satria za raiky efa miteny teo hoe ary matoa naka an'ireny mesure rehetrarehetra tamina miditra de mazava an'izay fa aminareo miaramila koa angeka tena ilako tsiny koa fa zay moa matonga amin'ny teny hoe ny sehatra rehetrarehetra marina hatrany amin'ny faratapany ka hatrany amin'ny farany ambany tena marina na fampianarana any amin'ny santé any amin'ny miaramila any amin'ny fitsarana any amin'ny police judiciaire tsy hitako asa tsy fantako aloha nareo raha mba afaka hiteny amiko hoe so de za mihitsy zany ny tena mahita mainty fa ohatrany tsy hitako hoe aiza moa zany mba domaine hoe tsy hainontsika hoe misy kolokolo eto Madagascar ohatrany tsy hitako ya tena soraka anao ny teny an'izay ary fa naniko mihitsy ny teny an'izy io ao satria ny antony de tsotra ray ny fitsarana roa ny any amin'ny tafika any amin'ny tafika zay hoe tandokaron-jojona mandaro ny tanàna miaro ny vahoaka sy ny fananana tsy zay mihitsy eny zava-misy reo olona raha mijery fotsiny zay mateo amin'ny toerana misy ny folo alin-da io ny folo alin-da de tena ny zavatra ndraiketiko foana ary ny teneniko foana hoe hoan'ny tandrana zany ny teny folamatra nabiasana ny manamboninahitra hoan'ny tandrana raha mieno anareo mianadahy eto zany zao de hoe tamin'ny andronareo zany nareo niezaka miady tamin'ny kolokolo isika androany 524 mbola io zany hoe tsy naomby ve zany le ezaka mba nataonareo sa hoe tsisy farany le jatrana asa raha ninangamba aloha goutte d'eau dans la mer ngamba 20 volana any teo plus ko anatin'ny 20 volana ianao tsy super héros mihitsy ka tena afaka hiteny hoe tena ho vaiko mihitsy ty tontolon'ny Madagascar ty fa ny zava-dehibe tamiko kosa de zao niezaka nanao zay azoko natao zay kosa aloha sako ny teny an'izay ary ny zavatra ny teneniko tao de ozy aho hoe
zara tonga minisitra tsy nangataka ho minisitra voalohany indrindra aloha zay tsy nangataka an'izany fa roa manakarak'izay zaho raha mipetraka eto ny zava-dehibe amiko tsy ny durée hoe ray volana na herintaona na telontaona no minisitra fa ny zava-dehibe amiko raha miala teto afaka ray volana na enim-bolana na herintaona inona ny zavatra navelako teo anivon'ny tontolon'ny fitsarana izay nandalofako amin'ny minisitra ny aloha zay dia niteneniko ny hoe za tsy olana amiko mihitsy na anio na ampitso no miala teto amin'ny minisitra fa zay hoe move ny tompona rehetrarehetra zay tendrena amin'ny zavatra tahaka ireny na za manko ny mampatonga hoe za sady tsy nangataka no mariaka any koa fa za koa tsy amin'ny politika ary tsy tanatina vondrona politika raha niditra raha natsoina minisitry fitsarana fa tena teknisianina ery raha mampiana le hiala ui dia niaraka tamin'ny montany sa Christian ka za zany angamba mety manana fomba fijery hafa be satria mety zay koa na fomba fiasako satria za tsy redevable tamin'izanizy tsy redevable tamina mpanao politika tsy redevable amina antipolitika fa teknisianina ny tonga teo teknisianina na fantatra afaka teneniko nafantatra ny tontolon'ny fitsarana satria tsy ny mpitsara fotsiny ao ataoko fa ny tsara nanao ny asany tsara rehetra mihitsy juge du siège, parquet, juge d'instruction, juge des enfants fa nampianatra ihany koa zany hoe tarika ny fampianarana atao amin'ny NMG koa dia azoko tenenina zany hoe afapanasea sao zay ny tsy na ela be anao teo amin'ny toerana satria mety nanelingelona ny tombontsoa ho an'ny sasany vely efa tanana zatra mitsotra zay fa tsy nampahela teo aloha mandat aloha ny anay mandat manko ny anay ino manko natao hoe gouvernement de consensus dia tapitra le mandat dia démissionna ny gouvernement eny afaka nitazomina ihany raha tiana nitazomina ina moa no miempêché fa zay le izy tsy afaka hiteny aho hoe venona ngelingelina sananinona fa dia zay miteny manko anao teo hoe ohatrany tsy naomby zany le zanany atao hoe niafatra napitrakay nisy obolan-drazantsika manao hoe trano nafindra tsy mitovy zoro toko ny afahako nyteny izany dia tsotra za raha minisitry ny folo alina tamin'ny raiky amby sivifolo ka hatramin'ny telo amby sivifolo dia tsotra rehefa nisy mifetikatrehana teny amin'ny kianjany telo amby folo me rehefa nanomboka ny asarotra ny raha dia tsotra mihitsy nampiantso an'ireo mpiara-miasa akaiky amiko tamin'ny folo alina ozy raha misy zavatra hoe misavoritaka ty le rehetra aty amintsika io ny fatratra fa tany mbola tsy tena hoe efa manenika ny Madagascar andaotsika andray andraikitra aiko daholy miantso ny mpanao gazety point de presse nataoko fatsy conférence de presse dikan'izany zavatra vokely zavatra nyteniko dity zay nanahita ny mpiara-miasa amiko ary satria za tsy niteny tamin'io zay ny zavatra ho teneniko hoe ny vahoaka raisiny andraikitrareo mpanao politika fa ny vahoaka tsy ataonareo takalonaina fa rehefa tsy andray andraikitra nareo raisinay ny andraikitray iza le zahay tamin'izany nanao ny point de presse io ny mitazona ny commandement ambony rehetra atao mitafika sy gendarmerie teo renako teo fa niantso solotenan'ny polisy koa zany hoe ny mpitandro ny filaminana ray amantolo na tao anatin'izany nitafika teo arenako teo daholy ary efa nahita an'izay ny mpanao gazety dia lantany satria zay fotsiny tenenka inona ny tianao tenena misy ministra tsy manana zavatra ombara fa zay dia ampy lasa vao vita iny maneno daholy ny telefona ianao miteny zao misy ministra fa inona ny zavatra eritreretinao raisiny ndraiky mpanao politika eo raisiny andraikitrareo vita apetrako ny telefona ny zavatra tena nitadiaviko zany dia tsotra alao izy ny aminaviana zay ao anatin'izany hoe inona moa zany ny dikan'izay ny teneny ministra zay anonga-mpanjakana io sanao inona sanao iny fa izy mbola manome hevitra atsika hoe raisiny andraikitrareo fa rehefa nareo tsy andray zay ny natafitany ndraiky amby sivifolo sy evanjato sy arivo ny convention de panorama ary efa niditra tao zareo ny mpanao politika fiarahamon'ny pirenena ny fiangonana reo telo reo zao fotsiny lazaiko tsy mivoaka eo nareo raha tsy mahita vahaolana
tsotro zay tsy mivoaka mifanaraka tamin'ny ara-manatsoa ny tompon'ny hôtely Pandorama tsy mandovolon'ireo izy na ariary fa raisika ny tany nadolo na sakafo na fatorin'ireo ato na firyandro na fina 3 andro de vita zomary zareo niditra tao lahady amin'ny 12 vita ny convention de Panorama satria inona ny antony voalohany indrindra aloha rehefa ny maramila ny mandray andraikitra be ny olona tonga de mieritreritra olo iretsy so de teraka zavatra hafa ty fa tany izy mbola manome fotoana atsika fampirarana andao atao raha zay faharoa rehefa malagasy ny mandray andraikitra mba tsy teny hoe maramila malagasy de tonga de ao anatiny ray andro tapany de hitany vahaolana fa rehefa ampidirina ny sadeka sy ny ana de hatramin'izao mbola misy tarazo zany ko zany lesona tokony hotsoahana rehefa tsika samy malagasy mahay fampiany sy mifandana tena zava-dehibe za zavatra ray ary ohatrany tsy tsapatsika fa za raha misy an'izao fandarana ataonary zao mba hatonga sany hoe rehefa tsika samy malagasy ny fampiainy sy ny fanaiky hitany vahaolana tsy nisy korontana voalohany indrindra anisan'ny fepetra tao de hoe tsy maintsy tazonina ny filoham-pirenena zay voavidim-bahoaka miaratsiraka kanefa tsy maintsy valina koa ny tahitany 13 mai teny 10 mai na tonga ny Azafy Albert au président haute cour de haute autorité de l'État ary tsy maintsy miara-jana masy tsy maintsy mijana au premier ministre ikarakara ny fifidianana voaja ny constitution voavaly ny tahita-ny teny 13 mai ny fianohizana ny fiainam-pirenena to tsisy rotaka na be kely ny tiako lazaina de zao rehefa ny vahoaka malagasy ny samy malagasy ny mandray andraikitra ny fampiaino ao anatin'ny fotondra fo de vita ny zavatra rehefa ny tsolo alindraha no mitsangana ho mpanelanelana ary indray andraikitra ny mahatandrokaro ny voatsandraha tonga de hitany vahaolana tsotrany nataony sadeka sitrako tonga fosy aloha de teniteany kely le zay le hoe malagasy ny manontany manko ianao hoe inona mety mampitonga le corruption ko tsy resy za koa mahita fandray am'izay zavatra fa misy anjara andraikitry ny communauté internationale ihany le izy na raha mbola mety hiditra am'izany anao fa tokany any de arosoko natao daholo zao karazana rafitra rehetrarehetra zao manana be dehibe ntsika raha Madagascar zao aloha raha oharina firenena hafa fa tena manisy karazany mihitsy momba zany hoe rafitra miady amin'ny kolokolo zany raha tsy teny aho hoe Bianco, ny CSI, ny Samifina, ny PAC, ny RAI fa problema de izao fahitako izy manokana zay revitry manokana tsy mifanaraka amin'ny besoin tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena sy zavatra tena ilain'ny firenena hiativana amin'ny kolokolo ny zavatra fa tsy le mpanambola za manko mahita zany hoe zay le izy misy miteny zao ministre am'izao fotoana zao io zao de arombako manana mihitsy ny zavatra ny teneny setra tanaresaka zay hoe ndraindray le vola lany amin'ty ady amin'ny kolokolo ty lany amin'ny atelier amin'ny fivoriana vola be tsy nefa ny inona ny impact an'ireny zavatra eny boky be ohatr'izany ndraindray nefa tsy hita hoe inona moa zany sotomina tamin'iny boky be dehibe iny afaka nampiarina mety misy any zavatra afaka nampiarina fa sao tsika tsy manambola ampiarina le izy karaha te ampiatra zareo zao atsangana zao pôle anti-corruption atsangana ny fitsarana tsatatro foronina daholo zao rafitra drao fa ny vola mpandehana anazy ary tsy ampy ka ahoana mono fomba andresenao an'izay za zany zay zavatra sofa misy ny sehatra ohatran'izao tokoa hoe afahana miresaka zavatra ohatran'izany hoe move satria moa tsika mahatry satria tsika firenena mitady fanampiana foana tsy afaka hoe avy amin'ny herintsika no afahana manao zavatra de tsy maintsy miandry de mitatavana de tsy maintsy manaiky zay zavatra imposen'ny mpanambola hoe zao no tetavinay ataovindray ty fa raha janonareo tsy omenay le vola ataovindray ty raha janonareo tsy ampianay am'izany ady amin'ny kolokolo zany de reny rehetrarehetra reny anisany ihany koa fahitako azy miaraka am'le toe-tsaina zay fanlazaiko teo sy ny fahatrana misy de anisany ihany koa vao mainka mampistagina an'le ady amin'ny kolokolo io tsy mandroso ao anatin'ny kolokolo fanaovana kolokolo tsy fantako hoe arakely lalàna moa zany hoe misy le actif misy le passif le saika voaresakitsika teo zany zao le tompony andraikitra fa raha mato ministra voasazy ny lalàna koa le mpanome ka zay le ny teneko tamin'ny voalohany hoe le toe-tsaina
tsika gasany eo am'izao fotoana zao ka raha manao zavatra tsika mihitsy ny corrupteur tsika mihitsy atekelany abrokely tsy misy dikany riady tondra vola 1000 ariary ty mba atao anatina taratasy natao anatina boky fa matahotra zay zany le izy le toetsaina hoe matahotra sao de tsy ho vita le zavatra atao mandeha any fitsarana impiry ny olona zao betsaka mahafantatra atsy iny de rehefa misy zavatra manjo azy any fitsarana tonga de miteny madame ministre misy zavatra ohatran'izao zay mba manana problème ohatran'izao mba ampure zay sao de mba tokony mba afaka mba manao intervention velo zay mikely izy satria lefa le toetsaina mihitsy zany ao le tahotra fa le zasa fahazarana mihitsy koa araka le teneko tena zavatra tsy misy dikany ary de eo fa mba ty goûter kely zay moa le fahateny falalampomba de ty falalampomba ka zay le izy tsy ny tompona andraikitra fotsiny no enjehantsika hoe tena izy efa manao ny ataony izy efa tsy tatsony hoe manao ny ataony izy fa tsika vahoaka mihitsy koa toko mba iova am'izay ny toetsaina tsika vahoaka koa toko mba sahiteny am'izay hoe tsia tsy amea mahita zao za any amin'ny aranay ny mipetraka mandalo ery am'le any anao de eo le polisy ay moa efa fahazarana mihitsy zany zavatra ny lakotsiny a polisy tsy fahamarina fa tatitra ny tonga ty amiko atao anatin'ny taratasy amin'ny papier ny vola 5000 ariary na 2000 ariary ara ono de amena isaky vao mandalo zany de fa efa automatika sakana ny anina de tonga de ao anatin'le izy de amena le papier de tsisy ka nainao rake mahita azy eo hoe za de matetika miteny zany ino zany misavana teo efa sindry mahita zay zavatra satria même pas 1 minute de averina le taratasy de alefa koa ianao avy ato riny le zany tena zay le izy hoe tena mampatahotra be satria tena tsy nitondra fotsiny akory manana saina corrompu fa tena vahoaka rehetra koa de zay nge mampalahelo marina fa itenyny olona hoe ka zay ne matahotra ka zay eny ohatra fa raha tovy hoe misy fifoazam-panahy ny teninako azy ka tena ny malagasy rehetrarehetra mihitsy na abrao aiza na manao inona na misy inona ka tena miteny hoe non okzay raha tena tapa-kevitra fa tena nao an'izany andoraka fa tena tsy manaiky an'izany tsika fa le izy zany sarotra be ny azo an'izay zavatra zay rehefa aveo mety saiko teny vaolana ianareo na hoe mafitrakefanareo fa generaly manahoana kosa ny fahitanao any hoe kalitao ny servisy atotry ny fanjakana fa sotry zay to manko no mahatonga an'le izy na ny mpitsara fotsiny an'ilay zao tsy masiaka ny Madagascar misy any mpitsara de lasa teraka ho azy le kolokolo anatin'izay satria ratsy zany de qualité de service iny ka rehefa mitenyzay le hoe qualité de service zay ngenao tena zavatra ny fidirika azy eto amitsika de ozy hoe tena hafa mihitsy ty Madagascar ty mitenenako an'izany de zao tsy misy mihitsy tompoko atao amboniny tany olona hiditra hoe atao ministra ka mandefa CV matoy ianao antoko politika ny tonga eo de fa manana ny olonao ary efa miomana mihitsy amin'ny sehatra rehetra hoe raha ny antokotsika ny tonga eo de ianona sy anatra aiza ianao ny hitan'izany mbola miverina atao tsaiky foana ny tenin'ny président Tsirana aza afangaro ny posta politika sy ny posta teknika ny tsika tonga de afangarotsika ahoana moa ny inoko tompoko raha mijery fotsiny eny amin'ny enamma 2.3 ny taranja ampianarina eny mandra-pahavitany fianarana 2.3 amin'ny fitantanana kasika ny atao hoe fitantanana olona namanao nao anatin'ny tokonao tonga de amena posta zay tokony ho an'ny administrateur posta tokony ho an'ny administrateur mame ohatra fotsiny hoe ny posta gouverneur zany nge tokony administrateur civil any eo e fa tsy zay olona hoe tianao apetraka eo de manao zay petrahany eo de manao zay mahafalifaly anao de manao an'ino ary zany mahasimba an'le qualité de service araky ny tenenao olona tsy manana fahaiza manao tsy manana traikefa nefa de apetraka eo amin'le toerana maninona rehefa hoe olona andeha fiara ohatra fotsiny de misy miteny zao io le olona le chauffeur io ny ka tsy manana permis mivoaka atao daholo ny olona rehetra mbola tsy fa ninona rehefa firenena
olona tsy manana permis, tsy manana fahaizana firy, tsy manana traikefa, tsy manana fahaizamanao ataonao eo, inona ny agaganao raha toka ohatran'izao ny afiaran'ny firenena. Satria zay ampitaiko amin'ny olona hoe mpamoa fitondra fiara, tsy maintsy manana permis ianao va afaka mitondra fiara e. Fa manina re fitondra firenena ianao no ny zavatra tena tiako lazaina ato de ty raha manao politika zany ianao ny ataoko hoe antoko politika de reto avy manana ny filohany manana ny mpikambanao aminy manana ny firehekevitra tsara ary hoe inona ny fiarahamonina apetraka fanaraka amin'ny kolotsaina malagasy be fa tsy makatahaka ny atsana ny roa raha izay ao anatin'izay le antoko politika efa miomana am'ireo le olona nanandreo fa fatao hoe raha tonga eo tsika tsy nisy ny atotany tsy misy ny fitsarana ty zany hoe olona efa ministre manaraka CV zany kolokolo fijeran'ny JENERALY azy satria tsy miomana ka olona tsy miomana ny areo miala tsiny fa tsy ny olona antoko inona ny misy andreo olona reo raisy daholo ny olona ao anatin'ny gouvernement tam'izao fotoana zao atoky avy azy ary ny tena loza eto amintsika le antoko politika za tsy mba milaza andreo hoe antoko politika ny antony de tsotra raha vo antoko politika zany ianao de fa araky le lazatra hoe manana programme anazy manana tanjotratany manana fiarahamonina mazava tsara ny tsika teny filamatra tompoko aizy ianao ny hita hoe olo filoham-pirenena resaka firenena teny filamatra no entinao mandrisy lasany olona nino fotsiny ihany tanora malagasy vonina tinao tenenina zany hoe anisan'ny mahatonga ny kolokolo zany zavatra olona tsy manana fahaiza-manao ary tsy niomana anao politika no tonga eo amin'ny toeran'ny mpanao politika za de milaza am'zany fanaovana politika tompoko tsy zavatra kilalao fa tsy maintsy manana fahaiza-manao manana traikefa manana olo zay ngeny mahatonga le hoe mandefa asa CV ore olo posta politika io tazony io fa tsy posta teknika ka na manana doktora renao tsy manam-pahaizana faratapony nefa tsy manana zany traikefa hoe toe-tsaina ny mpanao politika toe-tsaina koa ny fanaovana politika tompoko fa tsy hoe rendrarendra fotsiny alors mais kono fitenena par rapport aleo kely indray am'izay mety exception angamba zany andatrany zao matsiny azonao raha ny tena marina tsy maintsy misy foana ny exception ohatra zao ianao natao ministre ny fitsarana ianao nge le fampitsara ianao nge teknisianna nge ianao nakeo fa na izany azy teknisianna tena manana fijery mazava tsara tia ny zavatra asoa anty fireneny ity zay ny mahasamy hafa anao gamba ny mazay il faut faire la part tokoa zavatra anankiroa arak'izay teneny zay satria za zany ataontsika hoe parmi les exceptions naka expérience mandritra zay valovolana teo eo na ministre hoe petraka tokoa fanontaniana hoe raha teknisianna ve tena pure fotsiny mety ahatatana poste politique zay manko le zavatra azoko mena zavatra azoko zaraina de zao hoe tena teknisianna tokoa tafiditra ministre ny fitsarana fa saingy zay tenen'izay teknisianna nafantatra ny tontolo ary zay manko ny zavatra tiako tenenina ho anry zareo miteny zany hoe tsy maintsy mpanao politika fa zay ako no tsy maintsy manana poste politique de za miteny hoe tena samy miteny mihitsy hoe tsy voatery za tsy nanao politique zany mihitsy ary tsy nianatra politique fa tena teknisianna fa saingy zao kosa mbola veriko indray hoe nahafantatra ny tontolo ka iny anisan'ny teneniko tamin'ny mpianatra sy ny olona zay nafantatra hoe tamin'ny politika zany tamina ministre na kanefany aiko ihany ampanidretena moa nanafaka ny hoe sady teknisianna olo tsy maintsy solidaire amin'ny gouvernemental am'le resaka politique zay zany le solidarité gouvernementale fa amin'ny fotoana kosa maministra teknisianna mafantatra an'le tontolo ka misy zavatra fitavina mpanaovina ohatra ka mahalala mazava tsara mihitsy aho hoe tsy izy kosa zany mampitsara alo voalohany indrindra vo lasa ministra fa tsy hoe ministra vo lasa mpitsara de afaka miteny amin'ny mahaministra azaloha nanao an'izany hoe raha misy zavatra zany de miteny aho hoe tena ohatrany tsy mety zany ary azavaina le izy hoe inona tsy mampety azy ka zao
raha olona tsy manana fahaizana sy fahalalana an'le tontolo zay ametrahana azy am'le poste politika zay olona azy normalina be raha ohatra ka mandray baiky fotsiny dia manatanteraka fotsiny dia manaonao foana zay manko le izy dia rehefa avy eo dia gaga daholo efa ahoana ara fa ahoana izy ary tsy mahafantatra zay tokony atao akory izy ary tsy mahafantatra ny lalàna momba an'izany akory ahoana moa izy vo mahazo baiky fotsiny izy tosisy hoe tonga dia lasa redevable ampanendry azy izy ahoana ny fijerinao ny fanjaka misy tsara tantana ve ny fanjakana bonne gouvernance satria rehefa tsy misy ny fanjakana tsara tantana manjaka koa ny kolikoly osenao hoe le fanjakana ve tsara tantana izy tokony andraikitra aloha malala na tsara tantana ny fitondrany an'le firenena tsy fa ny ataoko hoe firenena tsara tantana dia mirépondre am'le besoin zay aloha besoin ny vahoakany fa tsy ny tombotsoany manokany zay moa voalohany zany hoe napetraka teo izy mitondra firenena mitondra vahoaka move répondre am'izay le besoin ny firenena sy ny vahoaka zay ny fomba ny tantanana ny firenena amin'izay fotoana zay izy tosa hoe tsara tantana izy raha ohatra ka zay fa raha ohatra kosa izy ka hoe tonga eo am'le fahefana tsy fantany akory zany tombotsoan'ny vahoaka sy ny firenena zany fa ny tombotsoany manokana dia amin'izay fotoana zay manko izy mpandrara fa tsy mpitantana firenena fijeriko manokana zany satria raha ohatra anao nge anao ka ny tombotsoanao manokana anao dia ny ilananao mitondra firenena fa manao fa fandrarana dia izy aloha kritikanao amin'izay rehefa zany ko anao ara-pandrarana zay le izy fa zay zany raha olona tena hoe hitondra firenena fahitako azy dia zay aloha manana an'izay etika zay dia manana an'izay vina zay hoe move tena ho an'ny tombotsoan'ny fireneko sy ny vahoaka ny fomba hitantanako ny firenena ao anatin'izay ihany koa zany hoe bonne gouvernance resaka bonne gouvernance dia zava-dehibe koa ny resaka hoe fangaraharaany ao anatin'ny firenena raha ohatra ka tena iresaka zika hoe bonne gouvernance fatesaka ge ny commentaire momba zany ny observation momba zany raha tsy resaka hoe ny tatitra nataon'ny cour des comptes isataona zay tsy fantatra moa nanakaiza ny efa ranondreny tatitra reny mba misy mijery ve mba misy miainy ve mba misy mijery ve oui ka le izy satria rehefa tsy mangarahara le fomba fitantanana fa hoe zay tiako atao ihany io dia tsisy mahafantatra mihitsy ny lohana moa zany ny fomba fitantanana an'io zaho resaka fotsiny ohatra hoe marche publique fotsiny misy lalàna ny reny misy zavatra tokony arahana ange reny fa rehefa ohatra ka tsy manaiky an'izay ka zay le izy hoe sarotra be fa raha ohatra anao ka tena hoe bonne gouvernance no tianao resahana dia arao ny lalàna araka tenen'ny généraly arao ny lalàna toavy ny constitution ny zay rehetra mety ho lalàna ara-dalàna feny firenena dia zay le izy hoe bateny resaka bonne gouvernance ianao dia zay le misy hoe bonne gouvernance misy ve zay fanjakana tsara tatana zay amin'izao fijerinao azy za mampandalina tantara dia efa niteny eny aty io za fa niasa tany premier république deuxième troisième fa mbola tsy nikorosofahana ohatr'izao ty fireneny ty tompo ratsy tatana zany ty firenena nikorosofahana avy eo tsara tatana zay le izy eny zao apetrako tsara mihitsy tsy sanatria kory hoe fitoraham-bato na fanaratsiana fa io araka izay vokatra iaina ny vahoaka no afantarana hoe tsara tatana na tsara tatana raha vo tsara tatana tsisy olona imenomenina fa raha vo misy fimenomenonao misy zavatra tsy ara-dalàna araka tokony ho hitany eo eto amintsika matsy dia zao hoe tena misy fifanoherana angeza be tena ataoko angeza inona le fifanoherana angeza be tsika samy miteny daholo hoe vahoaka mahatra firenena mandra fa rehefa tratra ny ambotaiazy ianao dia tsy mahatra mihitsy ilay malagasy lalana tokony ataonao fefakadiny adiny ray sasany vao vita eto Antananarivo kazay ndre zay le fifanoherana hoe mahatra ve ianao hanana tomobile anige le fifanoherana avy eo ndraiky anao mbola milaza hoe tena le malagasy tena efa leany efa tena leany vo asianao fety eo tanimbarinan-drina any Antananarivo na eny amin'ny 13 mai feno le vahoaka feno le vahoaka ary fantatry le fitondram-panjakana tsara ny vahoaka malagasy ny vahoaka mora entina indrindra ampilalovina amina zavatra
dia iny fampitebitaka daholo. dia adino délestage iny ka zay le ataoko hoe zay le fanoerana tena tsapa zao nefany a ahitana hoe tena sahirana ny olona eo amin'ny fahefa-mividy miamisotra daholo ty vetena tandretretrety dika zany tena hoe miamidina fa anao fety fotsiny izy hoe nitarika rosy ohatra mialatsina manona anarana dia rosy manko anisan'ny mahasarika olona tarika rosy anao zavatra feno mikanja ary olona mitsinjatsinjaka falifaly daholo fa tsy mieritreritra mihitsy hoe olona tsoman-kanina nge reo hoe reo mitsinjatsinjaka eo reo hoe ka zay le fitseon'le fanoeran'izay a ny tena manahirana be eto Madagasikara tena manahirana mihitsy satria na tianao na inona fomba na afahanao namory vahoaka na inona dia ny hitany maso a dia zay no milaza azy hoe tena mbola tian'ny olona le olona io satria tena tonga dia feno na tiana marina fa manana fomba fahaizana misitin'olona amena jirona koa hoe amena vary dimikila hoe amena menaka amena manina amin'ny olona tsy azakazaka fa raha olona tsoman-kanina isan'andro ko za raha misy mamy azo omena tsiny ny vahoaka raha miazakazaka. Oui, Manuel Kely fotsy koa na le resaka bonne gouvernance araka le teneniko teo hoe move me répondre à les besoins an'le vahoaka sy le firenena ave le fomba fitondrana raha ohatra ka mirépondre hoa izy dia misy zany bonne gouvernance fa raha miresaka any ianao inona le besoin le vahoaka jiro ny rano ny sakafo ny santé ny fampianarana zany ke le besoin tena ilain'ny vahoaka ka raha ohatra ka mirépondre amin'izay mahafa-po ny vahoaka ve le izy mety tsisy ngamba zavatra tena hoe afa-po tanteraka akory tsy afaka hiteny koa tsika hoe misy olona be tena moa dia tena fa au moins le minimum ave move ny répondre amin'izay le fomba fitondranao sy fitantananao ny firenena karaha amin'izay fotoan'izay le izy ka raha ataontsika hoe asa pourcentage na 20% mba satisfait zay besoin zay averiko hoe minimum jiro rano sakafo santé fampianarana angapany zay zavatra dia afaka hiteny ianao hoe misy ny bonne gouvernance manana volonté politique ave ty fanjakana ity hiady amin'ny kolokolo jerinareo azy ny ara vao tsy manata lalàna dia tsy misy zany volonté politique zany ao ny fototra fanajana lalàna rehefa tsy ajanao ny lalàna dia mipetraka amin'ny kolokolo satria tsy afaka iaina ny fahamarinana tsony ny olona le tsy sy ny fahamarinana iny mampisin'le kolokolo zay fotsiny le izy manina tany amin'ny république voalohany tsy mbona ianao zany voambolana kolokolo zany ianao manina satria nisy ny fanajana lalàna mbola mipetraka le ataontsika hoe kolotsaina mamalagasy ny malagasy le fihavanana sy namany zany hoe tsy kolotsaina malagasy zany ty kolokolo ty tsy fomba mampanao malagasy zany le zafa tompoko fa tena tsy mahafomba malagasy azy dia tsotro obolana anao maliko anao nanontaimin'ombo mivadika any an-dalambe raha tsisy naka raha mbola tamin'ny hoe fahamalagasy sy toetsaina malagasy fa misy tompony io nefa tain'ombo mivadika any an-dalambe zay ny toetsaina malagasy tamatao misy le volonté finiavana manam-piniavana amin'izany le fanjakana le izy aloha raha hoe dikany hoe manam-piniavana dia instauration de l'état de droit zay le teneny général teo zay le finiavana vonina aveno tena metraka an'izay hoe firenena tena tandalana de firenena instauration za tsy tena hoe restauration koa zay hoe instauration de l'état de droit vonina avenao raha izay no mipetraka toza hoe misy zany le fahavononana anao ale izy fa raha ianao a teny amin'ny vava fotsiny zay manko le ady mikolokolo ange tsy resaka tsy resaka io tsy rafitra io tsy zay mihitsy le izy tsisy kolokolo resinao amina resaka rafitra zany fa tena toetsaina araka ny teninao toetsaina tena vonona iady amin'le kolokolo mihitsy ka io zany tena miankina amin'izay le izy rehefa tsy mbola voniny ianao hoe état de droit no ampanjakanao ny firenena anankiray fa mbola voniny ianao alodikodina ny lalàna zay misy amadika le izy interprété azy amin'tsy izy dia amin'izay fotoan'izay ina moa zany le tena fahavononana hoe hiady amin'le izy fa raha ohatra ianao tena hoe vonina dia rehefa ozy ny lalàna hoe tsy mety ty fa tena atao hoe trafic d'influence tonga dia enjeo zay manao an'io na iza na ambony na ambany na manan-karena na mahantra na izy ato mitovy daholo zay fotoan'izay dia porofoy
hoe tena manao azany tokoa ianao. Madagasikara efa misy ny fitoviana manoloana ny lalàna zany. Zay mampatonga amin'ny teny hoe moa ve tena misy le fahavononana dia zay ny avaliko azy. Rehefa vonona ka tena hoe tia ny lalàna instauration de l'état de droit dia io dia vonona tena ankatoany io ve sans exception. Tsy hoe satria ampitora dia manana zoa tsy hanao an'io satria tsy ankatoany io fa nareo vahoaka ihany no tsy maintsy mankatoany io fa rehefa tsy manao an'io dia sambo dia tonga dia gadrako. Fa tsy zay izy. Fa raha ohatra hoe fahavonona dia ianao aloha manome exemple dia ianao manome hoe tena vonona atiatra an'izany hoe tantandalàna zany. Rehefa nijerevantsika ny resaka rehetrarehetra teo dia hoe tena efa amin'ny akapobe ny sehatra rehetra eto Madagasikara saika feno ny kolokolo io. Mbola ho avitra ihany ve ty Madagasikara ty général sa dia ahoana ny alana amin'izany kolokolo zany? Io dia tsotra mihitsy. Ny olona tsy manana fanantenana dia mitovy amin'ny olona maty. Raha mbola velo ianao tsy maintsy manana fanantenana foana, mbola manana aina. Ka ny dia tsotra, inona ny vahaolana? Ny vahaolana dia tsotra satria efa nisantarana fa tsy tonga hatramin'ny farany. Inona le izy? Nisy tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka le hoe mise en place du province autonome. Za tao anatiny comité national pour la mise en place du province autonome. Inona ny zavatra nieritreretiny mise en place ny province autonome io voalohany indrindra aloha dia ovana ny rafitra administrativa napetraka ny mpanjanatany. Satria mampizarazara ny lasa miteraka adipoko na fisainana adipoko. Dia ny zavatra hitanay tao dia tsotra. Madagasikara raha tena atao le faritany mizakateny dia tsy maintsy ovana aloha no rafitra administratif io. Dia hoe maninona moa raha isaky ny atao hoe faritany mizakatena samy manana ranomasina andrefana sy atsinanana. Zany hoe fanapahana azy transversal. Fa tsotra ndray teo. Dia rehefa ataonao zay sady manana ranomasina izy atendrefana, manana ranomasina izy any atsinanana atendrefana. Fa ny tena zava-dehibe eto zao raha vao ataonao ohatran'izay dia ohatra fotsiny ataoko hoe ny faritany mizakatena n'Antananarivo misy betsy misaraka ao anatiny, misy merina ao anatiny ary misy sakalavo ao anatiny. Ao anatin'izay zavatra zay. Zany hoe tsy mipetraka intsony le adipoko satria ao anatin'le province autonome misy le karazana foko anankitelo ohatra fotsiny. Manarak'izay mifamino ny arena. Inona ny arena misy ato andrefana, inona ny misy ato voatany ary inona ny arena misy any atsinanana. Dia tena hoe tena mety ty zavatra ty fandao tanterahana. Fa inona tsy natanteraka azy? Satria rava. Tsy natanteraka azy dia tsotra. Nisy fivoriana tany Tsirabe mikasika amin'izay zany hoe ahoana zany ny fitantanana ny représente particulièrement finance, budget sy ny finance. Dia hoe nisy olo tena finance mihitsy tena nazava tao hoe tena mety mihitsy izy raha ohatra ka tena apetraka le voadona isaky ny faritany mizakatrena dia hoe manana ny arena misy ao dia tantana fa tsy maintsy mipetraka kosa le ohatra hoe misy ny état fédéral zany hoe ohatra hoe aty Antananarivo ohatra ny ataony any Amerika io dia hoe misy apahambola avy any amin'ny province autonome samihafa mety hoe arotsaka aty Antananarivo fampandehanana ohatra ny ataony États-Unis io zany zay zavatra zay dia hoe kina moa maharatsy an'izany. Marina kosa fa hoe ataontsika hoe Antananarivo fotsiny izy tsy manana solitany, izy tsy manana an'izao kanefa raha fapetraka ataoko le zany transversal dia misy sako sy ny sisa sy ny sisa. Inona amin'izay ka izy tsy natanteraka azy teo amin'izay nampanotantena ny tsy natanteraka azy dia hoe raha vao ataonareo an'io io zavatra io dia velomalava Antananarivo. Rafitra zany rafitra hoe velomalava mbola tsy misy eritreritra koa dia fa zay no napetraka tao hoe ny Antananarivo ndraiky dia mba manana arena firy ohatra kibotana ny arina dia hoana zany ny afaran'ny Antananarivo zay ny resaka mipoitra fotsiny tao. Fa rehefa tena nizohina marina izy dia tena io zavatra io le hoe natahotra zany Antananarivo hoe izy tsy dia manana arena kibotana firy sy ny sisa sy hoe tena tany midadasika dia hoe sao dia tsy mety. Dia tsy fantatro pression avy aiza tompoko na pression avy aiza fa dia rava le province autonome. Rava le izy zo kanefa ny tamin'izany ary ny tena paikady tao anatiny dia le hoe anisany lohalarana tsy maintsy apetraka dia hoe mahazaka tena ara toekarena
isaky ny province autonome ahafahany mampandiny sosialy sy ny rehetrarehetra ao na économie finance éducation santé sy ny sisa de maray zany hoe isaky ny province autonome manana mini gouvernement inona moa zany ny tena dika nda ohatra ka tenena amin'ny teny tsotra de tena ohatran'le hoe le faritany mizaka tena fa tena manana ny maizy azy fa tsy voatery hoe avy ety amin'ny échelon central foana mipaika hoe avy ety ny tantana vola ary efa ty daholo ny vola de ka zay le izy fa tena za tena nahita mihitsy fa raha tena tian'androso zay zany any vahaolana tena tian'androso avy reny le fijerenan'le province autonome hoe raha vao le système division administrative napetraky ny mpanjanatany de apetrao le hoe samy manana face maritime à l'ouest comme à l'est rehefa manana finiavana ngetrika araka nylazaina mato ministre teo finiavana politique any re olona io e c'est une volonté politique fa rehefa tsy manana an'izay na ahoana moa ny ampandrosona oe tsy vitandresaka fa rehefa ty tandrazany endry mandroso azafady ny azy moa zany rafitra isivina tona maro izy teo amin'ny sady amin'ny politika ny andro zany amin'ny letratsaina foana e letratsaina ny ana raha vonona ny manam-pahefana sy ny tokondra rehetra hoe oka zay io resaka népotisme sy resaka namanamana io amin'ny fametrahana tompon'andrivotra eto amin'ny firenena manapotika tanteraka ny firenena le izy satria zao raha tena vonona de zao mba miteza hoe zay tena l'homme qu'il faut à la place qu'il faut zay olona tena afaka ary fantatra fa ho afaka ary veriko indray hoe mahafantatra n'le tontolo zay ametrahana azy sans considération hoe namako io na to politika miaraka amiko io na piray affaire amiko io na ohatra zay fa tena hoe bisaka tsikake manan-karena olona any Madagascar saingy ny mampalahelo manko de zao za moa ndray mivasovasotra zany na tany amin'ny sekoly raha atao amin'ny UNMC hoe ianao raha te azo toerana amin'ny fitondrana manova adalàna malaza ianao tsinona rehefa manao adalanako de rehefa manao adalàna ianao rehefa avy eo de avotan'ny olona de aminy toerana fa raha ianao tena miasa be tena entre les quatre murs ao de tsisy mahita ao fa na ohatry n'inona fahaizanao sy ny fahatsaranao sy n'inona ka tsisy mahita ane zay le izy zany fa zay zany le izy hoe mba jereo fa manan-karena ry Madagascar manan-karena olona tsika ke raha vao mivoaka eto de mamiratiratra tonga ny velany ary tena afaka mifaninana mihitsy amin'ny olona avy any velany fotsiny sasany afaka miteny an'izany mihitsy satria nahita zany tao amin'ny école na tamin'ny mpianatra zay nivoaka tao tamin'ireny promotion taloha tamin'ny tena mbola directeur de formation reny fa namisitra ny mpianatra première promotion sy deuxième promotion tao amin'ny école za jusqu'à troisième promotion satria tena nahay tena tsy misy hoe namanamany nakotana tsy fatako na inona nampidirina azy tao fa tena concours de ohatr'izay koa ny fitondrana firenena apetrao zay olona tena tokony hitondra n'le zavatra sans considération namako io na piray na fianakaviako io na piray petsapetsamiko io fa raha apetraka ao eo amin'ny toerana tokony misy azy ny olona manana misaikena sy ny fomba fisainana mitondrana an'izay ndroso ty firenena ty raha ohatra ka tapa-kevitra fa tena anao an'izay mitondra malheureusement moa mbola point d'interrogation zany fa roa makaraka zany de hoe le firenena zany inona les solutions za ndray ama-kristianina satria solution mpedavinao za moa za zao anatin'ny chaîne d'honnêteté chaîne d'honnêteté tamin'ny andro ny pasteur Zafiason Ilien zay secrétaire général ny ligue pour la lecture de la Bible no nanorona n'izy io de maty izy tamin'ny 2012 de somary nangingina kely le izy de zao zay zao am'izao fotoana zao mirodina an'izay anioetsika zay misy eo amin'ny 5000 membres manerana Madagascar ny antony idirako amin'ny resaka fanahy de zao za manokana mety tsy mandresy lahatra ny olona zany fa za manoka mahita hoe zany kolokolo zany konge zavatra fanahy ratsy fanahy indrindrivotra ane zany fa le olona no ampiasainy anao an'le zavatra ka raha ohatra ka fanahy ratsy eny amin'ny rivotra le izy tsy misy afa tsy fanahy koa mafaka hiady am'izany ka ny olona manam-panahy zay le izy zany tsy voatery ho kristianina za ao anaty tsy mifikambanana kristianina
raha olona manam-panaka mahafantatra matahotra an'Andriamanitra amin'ny asa zay atao nampitondra izy nampitondra iny izy nampitondra izy na nivoa izy na nivoa izy dia za miteny anao fa tsy asahanao zavatra ohatrany izy satria matahotra an'Andriamanitra izy matahotra ny tsara izy zay foana manko ka zay manko ny leitmotiv anay amin'ny resaka sain'Indonésy hoe raha ny oloko izay nantsoko amin'ny anaraka no avy mety tena hivavaka hitady hiala amin'ny ratsy fanao dia anasitrana ny taniny any zay le izy ka raha enao zay mahatsiara fa tena izany fa afaka manko ma le saromana akanjo fotsy le izy dia zavatra hafa ny atao rehefa avy eo fa tena izy ka tena mieritreritra hoe tena zay tokoa fa marinina mananitra ny firenena za dia miteny anao fa raha misy zay 5,000 zay ka miampy zay ka ny am'rao rehetra sy sampanasa zay misy azy ka samy teny hoe non tsy anao an'izany no miampy Jesosy Kristy tokoa fa famety-mbanindrozy fa zay ny teneko hoe vola fakapanahy zay ny sandary zany izy kristianina nge mahafantatra fa misy fakapanahy fa kamono kristianina tsy somia amina fakapanahy fa rehefa izy manana an'izay tahotra hoe matahotra an'Andriamanitra satria zany ambolo tsara iny mihoatra n'ireo olona tsaraiko ireo e dia mety ho zavatra ana mety iseo fa raha ohatra no kosa aloha ianao ka miteny fotsiny hoe za kristianina fa zay le tsy mitovy tsy mitovy fa raha tena matahotra ianao fa za miteny anao raha tena matahotra ianao ka tena miaina an'le izy a dia mahafantatra hoe tena mbolo tsaraina tokoa tanareo nirany reza arasotra be iny olo tsaraina fa iny moa tsy fangetso fa zay zany raha iny miaverina isanandro isanandro maoreny zay aloha e ampakristianina zay zavatra zay tena toizako mihitsy zay le tendra matao ministra hoe ama kristianina zay iny moa le atao hoe kristianina mpanaraka ny Kristy ary iza moa Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana ny dikan'izany raha vao tsy miaina ny fahamarinana ianao aza miteny hoe mpanaraka ny Kristy satria Kristy arahanao io le fahamarinana eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoan'izao hososena ny faladi tokony ny fahamarinana aizitsika kristianina eo anatiny fa nososena ny tsy fahamarinana ny fahamarinana eto amintsika fa tokony tonga eritreritra mihitsy ny kristianina hoe tsy ekena itikosa zao fa nososena ny Kristy zao mitsangana zay mahakristianina anay satria zay mahakristianina anay mpanaradia ny Kristy zay ary tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana tsy midikany minona nge zany hoe anongana sa andrava sa inony fijoronao anatin'ny finoanao no mahatonga anao hoe anana hery anaty ijoro ao anatin'ny fahamarinana fa raha milaza aminao fa raha ny kristianina nge misy amaronisy eto Madagascar fa raha ny kristianina nijery zay hoe za moa dia miray tsy kombakomba amin'ny tsy fahamarinana nefa za milaza hoe kristianina fa tokony heritreritra ihany tokony heritreritra satria raha vao manao ny tsy fahamarinana anao dia Kristy no ataonao any faladi raha mbola ny filalam-panorenana no ataonao any faladi hososenao mbola rahan'olombelona fa raha Kristy no ataonao any faladi mieritrerety ianao fitondrana am'izao hoe tena mampiasa tenin'Andriamanitra tsy maninona mahazo mampiasa tenin'Andriamanitra izy fa zany mihitsy nitenenako am'izany na tanysanao aza ny baiboly manomboka any amin'ny Jenesika hatrany amin'ny apokalipsy kanefa ianao tsy mijoro ao anatin'ny tsy fahamarinana olona mpandainga mpamitaka mpaniratsiro zay nitenenako azy azonao atao tsara mitaona na itoro-tenesaky ny lahady ianao na lazojoro vavolombelona andeha anao fanentanana ara-baiboly nefa ianao miray tsy kombakomba amin'ny tsy fahamarinana manosy ny kristiany faladi zay mihitsy manko mbola mitoy am'izay foana le izy hoe tenenina foana nge hoe kristianina tena en nombre eto amin'ny firenena mpitondra manomboka any faratapany zany ka hatrany amin'ny fahefana kevidrindra dia zay mampametraka fanontaniana ny rehetrarehetra hoe fa raha izany nke tena tsisy mihitsy anke zany ny resaka corruption any raha ohatra ka jerena hoe ianao raha mandeha amina ministère anankiray ianao ka manontany hoe inona moa zany ianao kristianina sa tsy kristianina vitsy ake no mitenetsy izy fa za miangonao amin'ny fiangonana vananiny vavaka ka tsy zay le izy tena sosoe désolé tsy hoe mivavaka ao amin'ny fiangonana anina zandriny na zokiny na katolika na protestanta tsy fantatry na iny fa iza kristianina zay le izy kristianina miaina
am'izay le fiainana kristianina zay ka ny olona raha tena kristiana ka miaina an'izany matahotra fa matoa zany mbola tsy zay le izy hoe 5% mpitondra mitao firenena kristianina dia satria anarana tena mialatsiny kristianina anarana zay le tena ekeo saromana akanjo fotsy dia nefa ny zavatra hafa no atao ka za manko tsy hitako tsony hoe apetraka ny rafitra apetraka ny lalàna manana lalàna betibeky tsika momba zany hoe manana rafitra betibeky tsika momba zany fomba fampiarana azy veny tsy mety tsy fantatro fomba fampiarana azy veny tsy angamba fa zao sao dia le foatra mihitsy nefa tena mafy be koa ka na ho apetaka daholy azo karazana asa na inona ndray zao rafitra ho atao ndray amin'ny 2026 asain'ny manambola mpamantsy vola ho apetraka fa tsy ampy ny zavatra efa misy zao mandao ndray mpanorena zao sy tsikake hanaovana expérience koa dia ataovindray aloha le izy fa sao dia zay mampety ka tsy zay mampatonga amin'ny tena aloha alao mitady zavatra hafafa kokoa hoe lutte ara-panahy ndray le izy ka io arakaraky ny tsirairay anao io teny ianao hoe kristianina dia samy teny ianao hoe tena zay hoe tena tsy izy io corruption io dia mijoroa ary joroa dia tazomy mafy zay zavatra fa saoty sanatria dia molotra fotsiny le izy dia mbola ho tsarainy araky ny teny le mpitondra foana manko ny voaresakitsika fa le olona mihitsy koa le mahatonga le fakapanahy le mitondra le valopy kely sy le zany ko tokony valabila ho an'ny olona koa araky ny teneniko teo hoe raha manapa-kevitra nge ny rehetrarehetra hoe andao re olona fa tena nareo pasy eo amin'ny polisy nanosato rehetrarehetra reo na tomobile na ina zay manao karapitso hoe nareny miadevitra ny rahana tamin'ny JENERALY sy tao amin'ny 24 heures mata tena atotoko reto manombo karapitso tena zay na hiditra brao na andaly eo anosy zato na andeha ho any tsy fantatro zay ampirimy tsara le taratasy le vola le mavomavo sy tsy fantatro nefa donc eo mbola tsy vonina am'izay fa mbola hoe ka le izy zay tsika gazy koa matsy ka izao ake ka navo zay malagasy tena sa manofa tsy sa manodinga makany tsika sarotra tena sarotra be le izy eto daholo tsika dia miarana teny zay fotsiny hoe tovizako amin'ny ranabavikato le hoe oko zay fa ny aty zay ny tiako ampiasay fa hoe ampy zay tsy tokony oatra tsony an'izao tsony tsika le oko zay manko dia ohatrany hoe mijanona kely fa mety ho azo fa rehefa hoe ampy zay rehefa hoe ampy zay dia zay farana hatreo ampy zay ho vita fesany am'izao situation misy zao zava kely manko tsy hoe tsy manana fanantenana fa raha ny zava-misy ho arak'izay resaresantsika teo ho vita fesany raha mbola misy fanantenana zay raha mbola misy koa ny farany tsy maintsy misy ny fanantenana raha mbola misy roa na telo na efatra na dimy mbola vono za miteny loatra aminao tao amin'ny chaîne d'honnêteté mampirochaîne chaîne d'honnêteté nandeha brao izy dia nakan'olona mametraha kely dia zao nataony sady tapatapabeo izy teny mafy moa zany teny international zay tsy afaka anao an'izany noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay fotsiny areka ka masamy teny an'izany daholo ny olona rehetrarehetra kristianina raha miditra brao izy na mandalo polisy zandary izy na ina ka tena mahavita an'izany ataoko fa mety isy misy vokany any misy vokany rehetrarehetra zay le fahasahina sy le fahavonona hoe tena vonona ve dia savy anao an'izay zavatra amaranaka maranako ny angavany momba n'le hoe resaka hoe kristianina ihany ty mety isy ilana azy ary mety ho fampatsahivana mihitsy koa le izy fa sao dia ho any zareo le miteny hoe za kristianina ho antsika zany miteny hoe kristianina kanefa manao an'le zavatra dia hoe tenin'Andriamanitra mihitsy extrait maromaro reto tsy ovakiko daholo fa teneniko fotsiny ao amin'ny exodosy zao ka manovakika toko 20:5 dia miresaka ny fomba nametrahana tsara hoe alaivo amin'ny olo-kendry amin'ny andro Mosesy ozy ny rafozany hoe tsy ho vitanao ny tsaran'ireo vahoaka be dia be ireo amin'ny raha madinika ny vaventy fa zao mifidianenao olona dia olona endry matahotra
an'Andriamanitra craignant Dieu des hommes intègres ennemis de la cupidité. Tena efa tena nataony mazava mihitsy zay atao. Ao amin'ny Levitikosy koa dia efa manafatra koa izy 19:15 miteny hoe ianao tsy hanao tsy fahamarinana mihitsiny amin'ny mampitsara anao, satria tsy tokony ianao anavaka ny mahantra sy ny manana fa mitsara ny olona rehetra mitovy. Levitikosy milaza zany. Dia autonomie dia mbola ohatra zany ihany koa ametraha olona endry matahotra an'Andriamanitra, anao ny marina, aza matahotra olona. Zany tena mazava be zany amolona zany. Zay le izy zany amin'ny Deutéronomie tany 13:16 misy azany daholo dia autonomie. Ao amin'ny tantara faharoa moa dia tandremo izy ny asa ataonareo amin'ny mampitsara anareo tandremo. Fa didy avoakanareo dia inon'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra ny zavatra avoakanareo zany. Ka tandremo manaiky kolikoly, mandray zavatra, manao zavatra tsy marina, dia be dia be ao ny obolana zavatra milazan'izany daholo hoe tsy zany ke tsy sitrak'Andriamanitra zany. Ary tsika manko ny farany hoe mieritreritsika Andriamanitra nefa drafo hoe izy any olona elo ke rehefa ohatra ny aloha atao dia mahazo mahazo lakely dia mahano rehefa avy eo dia mibebaka. Fa tsy zany io Andriamanitra io. Zay le izy mamindrafo izy to ka tena zay hoe bebaka marina ianao ka tena miteny hoe hiala amin'le rasoanao dia tsy miverina amin'ny intsony. Zay le zavatra ary dia nambarany keo mihitsy araka anao Andriamanitra anankiroa.